telo amby roapolo minitra tany amin'ny elo. Telo amby roapolo minitra tany amin'ny elo. Telo amby roapolo minitra tany amin'ny elo. BILLWIESE. Telo amby roapolo minitra tany amin'ny elo. Fijoroana vavolombelona tena nisy marina, tantarana lehilahy anankiray izay nitsidika ny elo, nentin' Jesosy Kristy nitsidika ny elo nandritra ny telo amby roapolo minitra. Ity fijoroana vavolombelona manaraka ity dia fijoroana vavolombelona nataony Bill sy Annette Weiss. Bill dia kristianina, nanolo tena ho an'i Jesosy izy teo amin'ny 9 taonany. Nahafantatra ny Tompo izy nandritry ny 12 taona. Bill sy Annette dia mpivady tia an'i Jesosy Kristy tokoa, niasa an'Andriamanitra ary manaiky ny fitondran'ny fanahy masina azy. Manera sy mivarotra trano ny asan'izy mivady. Tsy nataony hazahoana vola izany asany izany fa nataony ahafahany milaza amin'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra azy. Mpanompon'Andriamanitra manaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany izy, ary mpanompon'Andriamanitra nampahitan'Andriamanitra izany fijaliana matsiravina izany tany amin'ny elo. Ho hitantsika ny zavatra miseho any amin'ny elo, ary ny zava-dehibe indrindra dia ny fiarahana tamin'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany ny zanak'olombelona. Bill dia tany amin'ny elo, tsy mpijery fotsiny izy tany fa tena niaina izany. Nandritry ny atsasakadiny teo ny faharetan'izany. Niaina zany fijaliana izany tany amin'ny elo izy, ary toerana tsy azo andosirana na ialana mihitsy izany. Arahantsika manaraka eto ny fijoroana vavolombelona nataon'izy mivady ireto, raha ny rahan'ny mpanompon'Andriamanitra iray ho any amin'ny toerana iray atao hoe Kansas City any Amerika izy ireo. Hoy BILLWIESE. Ity fijoroana vavolombelona izay ho tantaraiko ity dia nanova tanteraka ny fiainako, ny ankohonako na izay olona tsy fantatro aza. Tsy mitovy tamin'ny toetrako taloha intsony ny toetrako. Tena notahin'ny Tompo tokoa aho satria manana vady tsara. Misaotra ny Tompo aho ny amin'izany. Efa taona izay ny manambadiako teo amin'ny 9 taona teo no nahafantarako azy, ary tiako ny milaza fa 9 taona mahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainako io. Dia rahina ny Tompo. Rehefa niverina teo amin'ny zavatra niainako io aho dia tiako ho fantatra raha efa nisy olona ho amin'ny Baiboly efa niaina izany, elo izany. Teo amin'ny fikarohana izay nataoko no nahenoko tsara ny Chuck Missier, mpampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny toerana maro izy. Nilaza izy fa Jona dia efa niaina izany elo izany. Jona 4:7 dia milaza, tao anatin'ny fiainany tsy hita no nitarainako. Sy ao amin'ny Jona 4:7 izay misoratra hoe, nihidin'ny tany na nidy amandrak'izay, nefa napakatra ny aiko avy tao andafaka ianao, Jehovah Andriamanitra. Teo amin'ny fikarohana izay nataoko mikasika ny tenin'Andriamanitra no nahafantarako fa andinin-tsoratra masina eo amin'ny 700 eo no mampiseho sy maneho izay zavatra hitako sy reko ary ny ainako. Amin'ity fijoroana vavolombelona ity dia andray tenin'Andriamanitra aho anohanana izany.
tsy ho voatanisako eto zany rehetrarehetra zany fa efa nafantatra olona 420 zay miaina ny zavatra hita tany amin'ny elo izany aho. Misy amin'ireo olona ireo efa ambavahoana ny fahafatesana na efa any amin'ny hôpitaly na maty na verina indray ny ainy. Mamitana kely aho alohan'ny tena hidirako amin'ny tena fitantarana fomba fanaoko sy ny vadiko ny manatrika fivoriam-bavaka isaky ny alahady hariva miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra, miverina ao an-trano isaky ny ora mahazatra ary mandeha matory avy eo. Teo amin'ny 3 maraina nentina aho, tsy fantatro hoe ahoana ny fomba nitondrana teo. Tamin'ny fiverenako no nafantarako rehefa nazavain'ny Tompo ahy avy eo ny fomba nitondrany ahy tamin'izany. Tsaroako tsara tokony tamin'ny 3 ora sy 30 minitra maraina. Ny fo aho, tsaroako tsara nijery aho ka voamariko tsara fa tsy teo anilako ny vadiko. Na eny ny antso avy tany amin'ny fandraisam-bahiny aho dia nizotra tao amin'ny lala tsara ary teo no nahitako ny vadiko izay tao anatin'ny fihetsika izay tsy nahitako azy hatramin'izay. Izay mahafantatra ny toetran'ny Bill dia mahafantatra tsara fa izy dia manana toetra milamina, tia mandalina sy miasa, tsy toetrany mihitsy ny mikropaka na misy fihetsem-po afa-tsy hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Hitako fa tena nisy zavatra nahataitra azy, tazominy tamin'ny tanany roa ny lohany, nitomany ary niantsoantso izy. Niankohaka tamin'ny gorodona teo amin'ny efitranom-bahiny izy. Tsy hitako izay natao. Noheveriko fa nisy aretina nahazo azy tampoka. Nanomboka nivavaka ho azy aho. Niantso ahy izy ary niteny hoe mivavaha ho aho. Mba anisoran'ny Tompo zao zavatra izao ato an-tsaiko. Nitondra tany amin'ny elo izy. Tsapako fa mitady ho faty ny vatako fa tsy afaka hiatrika izany aho. Nanomboka mivavaka ho azy teo amin'ny 20 minitra teo. Nanomboka nilamina izy. Tena reraka ny sainy sy ny vatany. Azo ampitahana amin'ireny olona niverina tany anady tany Vietnam ireny, na mitovy amin'ireny olona nahita lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ireny. Tsy toa olona nifota amin'ny nofo ratsy fotsiny no fijery azy. Dia nanomboka nanontany ny zavatra niseho aho. Natao tao amin'ny fitoerana figadrana iray aho, tahaka ireny toerana natao tamin'ny vato lehibe marokoroko izay misy vy be eo amin'ny vavahady. Tsy fantatro izay toerana nisy ahy. Ny zavatra tsapako dia hafanana mafy teo amin'ilay toerana izay tsy zaka. Tsy nampino ahy hoe nahoana no mbola velona. Tena tsapako fa tena ohatran'ireny tsonika ireny aho nefa mbola velona foana. Nandritry ny fotoana fohy. Nisy ny fahazavana kely hita teo amin'ilay toerana. Mino aho fa ny fanatrehan'ny Tompo no nahatonga izany. Mba ahitako ny toetran'ilay toerana kanefa afaka 2 minitra avy eo niverina fahamezinana tanteraka. Ny ten'Andriamanitra dia milaza, Isaia 4:20, dia angonina ao andavaka tahaka ampifatotra ireny ka ho didinina ao an-tranomaizina. Dia angonina ao andavaka tahaka ampifatotra ireny ka ho idina ao an-tranomaizina. Ohabolana 7:17. Eny, midina ho any amin'ny efitrano fahafatesana. Ny teny eto dia midika efitrano. Milaza izany fa ny faritra sasany any amin'ny elo dia ahitana efitrano figadrana. Efitrano lavaka sy toerana ahitana afo lehibe. Ny nahitana tamin'ny fotoana io dia tao amin'ny efitrano figadrana iray. Ao amin'ny Jona 2:17 dia afaka mamaky isika. Nihidin'ny tany na nidy aho mandrakizay. Ary
ny bokin'ny Job toko 7:12 midina any amin'ny vavahadin'ny fiainana tsy hita izany. Ireo tenin'Andriamanitra ireo dia manamafy izay hitako tany. Ahitana momba ny vatoko ao amin'ny Isaia 4:7 ka midina ho ao amin'ny vato ao andavaka. Tao anatin'ireo efitrano figadrana dia nisy biby efatra niaraka tamiko. Tamin'izany indrindra tsy fantatro akory hoe devoly anie ireo niaraka tamiko ireo, satria raha nentina tany amin'ny Helo aho dia nentina hoany tahaka ireo olona tsy voavonjy ireny. Ny soron'ny tompo tampoka ny fahalalako, ny fahalalako ny famonjen'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe ahoana raha tsy ny tompony nanazava ahy tamin'ny fiverenako. Biby lehibe mihitsy no niaraka tamiko tao amin'ny efitrano. Mirefo eo amin'ny 3 metatra sy 5.20 eo ny tongony. Olona iray izay efa nijoro vavolombelona dia nilaza ny fahitana ireo biby ireo koa izay matsilotsilo. Ny iray tamin'ireo dia feno zava-maranitra manerana ny tenany. Ny vavany lehibe tokoa, manana nify maranitra, hoho maranitra ary maso tena maizina. Lehibe tokoa izy ireo. Ilay zavaboary hafa indray izay tsy mitovy amin'ilay teo aloha dia manana zava-maranitra mandrovitra manerana ny tenany. Manana tanana lava be, tongotra maro samihafa izay mitovy, samy manana ny toe-batana izy ireo. Tanana lava ny iray ary fohy ny iray. Zavaboary hafa mihitsy sady ratsy tarehy. Tsy mitsahatra izy ireo ny miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ary tsy misy fitsarana. Fa inona no antony tena ankalany an'Andriamanitra? Tampoka teo niodina nijery azy ireo ary tsapako tahaka ny fankalany an'Andriamanitra ny tsy fitiavany ahy. Nametra-panontaniana hoe nahoana no mankahala toy izany izy ireo? Tsy nanao na inona taminy aho? Tsy mbola nahita fankalana tahaka izany aho teny ambonin'ny tany. Tena mihoatra lavitra noho ny fankalan'ny olona izay ataony amin'ny olona iray izay tsy tiany. Nankahala mafy ireo biby ireo ary fantatro fa ny tanjony dia ny ampijaly ahy mandrakizay eo amin'ny toerana io. Ny tsy lany teo amin'ny tany aho tao amin'ilay efitrano aho. Ny tsy lany teo amin'ny tany tao amin'ilay efitrano aho. Tsy nanana hery mihitsy ny tenako. Nanontany tena aho. Nahoana no sarotra amiko ny mihetsika? Inona no tsy mety amiko? Fantatro tsara ny heriko tetỳ ambonin'ny tany. Fantatro tsara ny heriko tetỳ ambonin'ny tany. Nefa dia nikisaka tamin'ny tany aho, tsy misy mpanampy. Devoly iray nitazona ahy, nanipy ahy teny amin'ny rindrina tahaka ireny vera bakoly ireny. Tapatapaka ny taolako. Na tsapa fanaintaina anao ny anjera tamin'ny tany, ny antso famondram-poka nefa ireo devoly ireo dia tsy mihaino izany fitarainanao izany. Tsy mihaino ny fitarainanao ny devoly rehefa any amin'ny Helo. Tsy misy fiantrana. Tsy misy fiantrana any na famondram-po. Natsanga ny iray tamin'izy ireo aho ary ny iray nandrovitra tamin'ny lelany. Norovitiny ny nofoko, ny vatana izay noforon'Andriamanitra tsara indrindra. Nankahala fatratra izy ireo. Nanontany tena aho, nahoana no mbola ho velona amin'izao zavatra mahazo ahy izao? Tsy fantatro. Nahoana no tsy maty? Ny nofoko rovidrovitra tahaka ireny tady ireny
tsy misy raha latsaka no fotsiny satria ny aina dia ao anatin'ny rà, tsy ahitana aina any amin'ny elo ary tsy ahitana rano mihitsy koa any. Isaia 4:7-10. Taitra ny fiainany tsy hita ny ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Mamono matotoy hitsenanao izy dia ireny bibilany ireny ambonin'ny tany. Aingany hiala amin'ny seza fiandrianany, ny mpanjaka ny firenena, izy rehetra samy miteny aminao hoe ay ianao koa mba osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao. Salamo 8:24. Natao isan'izay midina ny andavaka aho ary efa tahaka an'izay tsy manan-kery. Fantatsika fa ny devoly dia matanjaka. Ao amin'ny Marka 5:1-4 dia manamarina izany. Lehilahy izay nisy fanahy maloto nivoaka avy tamin'ny fasana ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo, ary noho niala teo an-tsambokely izy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza, fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany notapahany ary ny gadra tamin'ny tongony nitorotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Tsy nisy olona afaka nitazona azy, notapahany gadra namatotra azy. Manana ny herin'ny devoly izy, fantatro fa manana hery arivo mihoatra noho ny herin'ny olombelona ny devoly. Na dia manana ny hery koa zao dia tsy afaka mandresy azy ireo. Tena tsy afa-miala aho fa tena eo am-pelantanany. Ny devoly no manapaka amin'ny fiainanao rehefa tonga any amin'ny elo ianao. Fofona any amin'ny elo dia tena ratsy indrindra. Ny fofona any amin'ny elo dia tena ratsy indrindra, tsy ho voafaritra izany. Fofona nofomay sy solofara mamoaka fofona ratsy sy lo ny devoly, toy ireny fofona hena masiso, lamokana tody, ronono simba, izay fofona ratsy eritreretinao ampitomboy arivo. Ireo ny fofona ratsy ihany. Tena mamono izany. Raha manim-bolo ianao, tena mamono izany. Nanontany tena indray aho hoe nahoana aho no mbola velona amin'izany fofona ratsy izany? Tena ratsy. Kanefa mbola averiko tsy ho faty isika fa tsy maintsy miaritra. Ny teny ratsy ataon'ireo devoly an'Andriamanitra dia voalaza ao amin'ny Ezekila 2:20-20. Ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina, tsy manavaka amin'ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio, ary mitapy maso tsy hijery ny sapatako izy, ary tsy ratsirainy ao aminy aho. Fitenenany ratsy, fanopana, fanambaniana, teny mahatsiravina, ny fampijaliana izay natao tambiko dia hita ao amin'ny Deutéronome 2:13-20. Fa arehitra ny afo fahatezerako ka mandoratra any amin'ny fiainany tsy hitany ambany indrindra, sady mandevona ny tany ambany mivokatra ho aminy, ary mampirehitra ny fanamban'ny tendrombohitra. Havangoniko amin'ny loza betsaka ary olaniko amin'ny zana-tsipikako ho fehizahiny mosary izy, sady olaniny arety mandripaka sy ny fandringanana mangidy, ary ny fimbiby no hampandehaniko aminy mba hampoziny biby mpikisaka amin'ny vovoka. Misy koa ny fimbiby izay manohitra antsika any ao amin'ny Samuel 2:20-21 dia milaza hoe ny famatoran'ny fiainany tsy hita ny hodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Ao amin'ny Mika 3 dia ny 9 dia ahitana Filistina izay mankahala ny Israelita, dia ianareo izay mankahala ny tsara ka tiany ratsy, izay manendaka ny hoditry ny olona sy ny nofony amin'ny taolany. Izany fankalana izany dia natao tamin'ny Jiosy. Nisy ireo fankalana ireo nefa avy aiza ireo? Ireo toetra ireo dia
avy any amin'ny elo. Izany no ataon'ny devoly ihany, mangala. Tsy misy famindram-po any. Ny famindram-po sy ny fiantrana dia avy amin'Andriamanitra. Ny devoly dia manohitra izany. Voambara ao amin'ny Salamo 4:35, Jehova mipaka amin'ny lanitra ny famindram-ponao. Tsy tahaka izany ny any amin'ny elo. Salamo 4:20 dia izao indray mivoasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy: hevero ny fanikena fa feno fonena fandozana ny fitoera-maizina amin'ny tany. Ny elo dia toerana mahatsiravina, ratsy, mampatahotra izay tsy maintsy hijalianao. Andriamanitra dia nanao ny olombelona ho ambony indrindra amin'ny asan'ny tanany, ary ny devoly ny namboarina ho ambany indrindra. Amin'ny maha-olombelona antsika, miasa mafy, mianatra isika mba hampandroso ny fiainantsika, fa any amin'ny elo kosa ny devoly no manapaka ny fiainanao any. Izany fahalalana izany dia tsy ananany. Zavaboary ratsy tsy misy fahalalana ny devoly. Ny zavatra fantany dia ny mankahala an'Andriamanitra sy mampijaly. Izy no mpanapaka ny fiainana rehefa any amin'ny elo, ary tsy misy afaka manohitra azy amin'izany. Misy teny soratra masina maromaro ireto anehoana ny fijaliana izay hiaretanany. Ireo biby ireo no manapaka ny fiainako, no nanapaka ny fiainako tany, tsy afaka nanajanona azy aho. Isaia 5:17. Ary noho izany dia ho lasako baby ny oloko noho ny tsy fahalalany, ary ny olona ambony ho mosarena, ary ny valalabe mandry ho amin'ny etaeta. Koa izany no mampitanatana vava ny fiainany tsy hita, hanao telomoka ny Jerosalema, ary ihany no hivarina ny voninahiny sy ny fiaoaony, ary nitabataba mba amin'ny izay mifalifaly ao aminy. Ary ny zanak'olombelona dia atao mitanondrika, ary ny olona ahetry, ary ny masony miandranandrana dia ahidina. Isaia 5:17. De nivezivezina nankany amin'ny mpanjaka ianao nitondra diloilo, ary nataonao betsaka ny zava-manitra ao, sady nampandehanina hatrany lavitra any ny iraka ao, ka nahidina hatramin'ny fiaina tsy hita ianao. Noho ny alavitry ny nalehanao dia sasatra ianao, nefa ianao tsy niteny hoe kivy aho izany, nahazo aina ny tananao, ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao. Ary iza no nahinao sy natahoranao no de nandainga ianao, ka tsy nahatsiaro aho na nandatsaka-po. Motsy efa nangina va aho hatr'izay, ka dia tsy natahotra ianao. Izao no hanambara ny fahamarinanao, ary ny asanao dia tsy asoanao. Raha mitaraina ianao dia aoka ireo maronao no hamonjy ianao, nefa haonga ny rivotra avokoa ireo sy ho lasan'ny tsodrivotra malemilemy aza. Fa izay mialoka amiko kosa no hanana tany sy andovan'ny tendrombohitro masina, ary izy ilaza hoe manandrata, eny manandrata ka manamboara lalana, esory izay mahatafitoina eny amin'ny alehan'ny oloko. Fa izao no lazainy iray avo sady manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy manetry tena, amelombelona ny fanany manetry tena sy amelombelona amin'ny fony torotoro fo, fa tsy fandahatra mandrakariva aho, ary tsy ho tezitra mandrakizay, fa ndra ho reraka eo anatrehako ny fanahy, dia ny aina izay nataoko. Ezekiela 4:30. Ao koa ialama mba amin'ny vahoakany maro be rehetra manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavo ny sabatra, ka tafidina tsy voafora ho any ambanin'ny tany, dia ireo natonga ny fahatahorana azy amin'ny tany velona, ary samy mitondra henatra miaraka amin'izay midina ny andavaka. Tena zavatra mahatsiravina ny hita any amin'ny elo, ary tena zavatra mahatsiravina koa ny mahita ny fiainanao izay andreketan'ireo devoly ireo izay tsy misy famindram-po.